avy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ary manasana ihany koa iaraka aminay hatramin'ny farany andao ary arahantsika vetrany ireo lohatenim-baovao. kabary politika sy fampanantenana pokaty no nataon'ny filoham-pirenena raha toka androany no mametraka fanaralahana ny lavanil satria efa ao anatin'ny vanim-potoana mampamahivainy sehatra ny lavanil izay efa potika simba izao hoy ny mpandinika politika Ertina Rasoa Miaramanana. Efa misy ireo mpividy lavanil toa ny Amerikana izay efa milaza tsy hividin'ny vokatra raha ny nomaria ny Ertina Rasoa Miaramanana ary nilazany fa tsy misy zavatra antenaina raha tsy ny zavatra izay takiny ny tantsaha toy ny fanafoanana ny CNV na ny filan-kevitra nasionaly ny lavanil, ny fametrahana ny marimaritra iraisana no atao ary amerenana ny fikirakirana ny lavanil. Misy ny fikononkonona ny gouvernoura any Atsimo ametraka borao-pividianana matoto raha ny nambara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany tany Morondava. Efa misy ihany koa ny fampifondronana lehibe ny fokotany ataon'ny ministerany atitany amin'izao hoy ihany ity filoham-pirenena teo aloha ity ary nilazany fa tsy hilevitra amin'izany zavatra tsy mety tahaka izany intsony manomboka izao ny tenany sy ny mpikambana ao anatin'ny antoko tim hoy ihany Marc Ravalomanana nandritra ny kongresin'ny antoko ho an'ny faritry Menabe ary nanomezany toromarika ho an'ireo mpikatroka tim rehetra any toerana ho mailo amin'ny fanomanana ny zotra mpividianana. Ny antson'ny filoham-pirenena irosako vidina filoham-pirenena ny filohan'ny antenimera-pirenena Kristina Razanamahasoa androany ary nilazany ihany koa tao ambositra fa izay maharitra ihany no vadin'andrina fa izay tsy maharitra vadin'ny kodikely izay nilazany fa misy kodikely mandehandeha ao anatin'ny solombahoaka ary ny antsony azy ireo iverina andakazerina. Izy koa sarisika dia anaraka ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rambitsy. Mirabatsika rehetra any atsokatrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary ho fantarisika indray hoe toy ny ahoana ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy ato anatin'ny roa andro manaraka dia saika hitoetra ny rosakorana any antsinanany nosy any mety hivadibadika kosa nefa ny toetry ny andro any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny. Andao ary ho fantarisika voalohany izay toetoetry ny andro izay raha hoandra pitso alahady dia raha hoan'ny avotany an-trano no hoanomboantsika azy dia hifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro toy izay ihany koa ny ato fianaratsoato fa raha izerintsika ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny dia ahitana orana tandrifindrahona ny ao Antsiranana, Sainte Marie ary Toamasina. Raha ny any nosy be indray ary no ndeha no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifindrahona ny nosy be ka vinavinaina manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny ato Mahajanga sy Toliarato. Raha ny maripana ambany indrindra no fantarisika manaraka dia tazana izany ho an'ny avotany izay vinavinaina manodidina ny 520 ka hatramin'ny 420 degré Celsius ary tazantsika ho an'ny ato Mahajanga so ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 320 ka hatramin'ny 430 degré Celsius. Toy izay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady. Ndao fantarisika manaraka ary hoe atony ahoana kosa ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy. Ho fantarisika hatrany izany amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara dia hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny avotany an-trano no ndeha no izantsika azy dia mbola hitohy izay fifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro izay fa raha ijerintsika ny atao Fianarantsoa Toamasina ato dia ahitana rotsakorana izy. Raha ny any nosy be ary no ndeha no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro nosy be ka vinavinaina manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ndao iverenana ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika hifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga sy Antsiranana raha toka hibalika kosa imbiaby masoandro ny atao tapany atsimony nosy ato. Raha ny maripana ambany indrindra ary no fantarisika manaraka dia tazana izany ho an'ny ato Fianaratsoato izay vinavinaina manodidina ny 420
ka hatramin'ny 13 degré celsius ary ny ato Mahajanga-trano no ahitantsika ny maripana ambondrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius atao izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy isaoraka ianao ny araka aminay hatramin'ny farany ary mbola saiko ampanazana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara avely matsopoko. Iverenantsika varahana ary ireo lohateny. kabary politika sy fampanantenana pokaty no nataon'ny filoham-pirenena raha toka androany no mametraka fanaralahana ny lavanil satria efa ao anatin'ny vanim-potoana mampamaivainy ny sehatra ny lavanil izay efa potika simba izao hoy ny mpandinika politika Ertina Rasoa Miaramanana. Efa misy ireo mpividy lavanil toa ny Amerikana izay efa milaza tsy hividin'ny vokatra raha ny nomaria ny Ertina Rasoa Miaramanana ary nilazany fa tsy misy zavatra antenaina raha tsy ny zavatra izay takiny ny tantsaha toy ny fanafoanana ny CNV na ny filan-kevitra nasionaly ny lavanil, ny fametrahana ny marimaritra iraisana no atao ary amerenana ny fikirakirana ny lavanil. Misy ny fikononkonona ny gouvernoura any Atsimo ametraka borao-pividianana matoto raha ny nambara ny filoha tevaloha Marc Ravalomanana androany tany Morondava. Efa misy ihany koa ny fampifondronana lehiben'ny fokotany ataon'ny ministerany aty-tany amin'izao ho ihany ity filoham-pirenena teo aloha ity ary nilazany fa tsy hilevitra amin'izany zavatra tsy mety tahaka izany intsony manomboka izao ny tenany sy ny mpikambana ao anatin'ny antoko tim ho ihany Marc Ravalomanana nandritra ny kongresin'ny antoko ho an'ny faritry Menabe ary nanomezany toromarika ho an'ireo mpikatroka tim rehetra any an-toerana ho mailo amin'ny fanomanana ny zotra mpividianana. Ny antson'ny filoham-pirenena irosako vidina filoham-pirenena ny filohan'ny antenimera-pirenena Kristina Razanamahasoa androany ary nilazany ihany koa tao ambositra fa izay maharitra ihany no vadin'andrina fa izay tsy maharitra vadin'ny kodikely izay nilazany fa misy kodikely mandehandeha ao anatin'ny solombam-bahoaka ary ny antsony azy ireo iverina andakazerina. Iviantsika ary ireo antsipriam-baovao. Tara ny fanapahan-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana mahakasika ny fanalalahana ny sehatra ny lavanil hoy Ertina Rasoa Miaramanana. Efa tokony vao nanomboka ny fiam-potoana sany no namahaolana ny filoham-pirenena raha nambarany. Lasa namonjy vona ny miavatory mantsy ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanapahan-kevitra io hoy hatrany Ertina Rasoa Miaramanana ary nanamariany fa tsy mbola mazava ny fanapahan-kevitra nefa efa potika ny sehatra ny lavanil. Ny alakamisy lasa teo taorian'ny fivoriana ny araha ny filoham-pirenena tamin'ny mpisehatra ny lavanil atao sambava moa no nanalalahana ny sehatra ny lavanil. Nomena Ravahary Vony sy tokony enina Randrianjatovo. Mampametra-panontaniana ny andraisana fanapahan-kevitra efatsy amin'ny volana Aprily 2024 analalahana ny sehatra ny lavanil hoy Ertina Rasoa Miaramanana. Efa tokony anao tombana ny asa vita mantsy ny fitondram-panjakana raha nambarany. Efa tara ary tsisy antenaina amin'ny fitondrana io raha ohatra ka makasika ny hoe aty amin'ny avril 2023 izy no amahany zany olana zany satria raha namahaolana izy vao nanomboka ny campagne dia tany izy dia efa namahaolana efa ela nge nitaraina ireo olona ireo Fanatsarana endrika no natao tany sambava ary manao mpamonjy vona amin'ny avatory ny filohan'ny Repoblika ho hatrany ity mpandinika raharaha am-pirenena ity. Fa maninona aty amin'ny avril ianao voataitra zany satria misy olona tonga any hoe mampiavana ny malagasy miava inona tsy haiko zay tonga any misy député tonga any mihaino ny vahoaka malagasy hoe ina ilay zavatra misy ary hitondra vahaolana concret ho amin'io avy. Dia androany ianao zany lasa manao pompier an'ilay miavatory ny fahalalako anazy filohan'ny Repoblika efa misy ary-tany hoe député Lavani zany hoe olon-tsotra miaro ny tombotsoan'ireo mpamboly Lavani efa nisy an'izany daholo tany lasa manjary hoe misoagneny imaziny nataon'ny président tany. Kabary politika sy fampanantenana pokato no lazain'ny filoham-pirenena ho hatrany ity farany. Tsy mazava ho izy ny fanapahan-kevitra momba ny lavanil iny fa ny zavatra tena takin'ny tantsany tokony ovahana. Ka raha ohatra zany ny fanjakana androany miresaka hoe fanalalahana eo ihany koa le hoe oara-maso ny contrôle tetanarivo zavatra mba tsy lazako hoe ridicule dia flou zany tsy mazava hoe rovina zany ny atao dia izany maninona rovina satria tadidio fa efa ao anatin'ny vanim-potoana tena efa mampamahivay le lavanitsika satria efa potika le lavani simba kely izy ho ampiarina rovina zany zay dikan'izay rehefa ny président milaza zavatra hatramin'ny androany dia fantatsika fa kabary politika foana ny président famparentanana
pokaty zay ny fatatsika zany zao noho zany tsy misy zavatra antenaitsika raha tsy tonga de zavatra takin'ireo tatsaro nampiariny foany le CNV esory ireo karazana ina ty sakatsakana eo le makasika ny resaka $250 io ny resaka $4 isaky ny kilao apetrao ny maromatroresana ny fepetrapetraka anareo any amin'ny système douanier zay any fanjakana no mifean'izay fa ny fikirakirana ny lavania de avereno mifanohitra amin'ny zavatra nentin'ny ministra ny varotra izay niresaka momba ny vidy farany ambony ny lavanil rehefa nakany sambava ny fanapahan-kevitra nambara ny filohan'ny repoblika ho iatrany ity mpandinika raharaha amin'ny pirenena ity fa maninona efa tany ny ministra ny varotra zavatra hafa na zany le prix plancher ny resahany ary rehefa niverina avy any izy nakany ny filohan'ny repoblika maninona ny tsy niverina nakany ary ministra Edgar hoe niverina tamin'ny fanapahan-kevitra ny fitondrana zany de zavatra fanohitra ny ministra ny varotra hafa ny zavatra tenenina ny président zany zao milaza zavatra hafa isika ne zany zao miverina any amin'ny fotony efa nalalaka io efa tsara io vanio ary natonga ny tany avaratra ny fidy anareo ny etrehitra izy hoe ho tonga am'le 3 fois 5 fois antenenareo tokoa satria efa tsara io tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondrana rajoana mampiala zany de io zareo mety tsaratsara kokoa zany raha tonga eo nareo ina zavatra nitranga naverinareo ny am'zareo le izy sao nareo hiverina ndray any amin'ny zavatra efa nataon'ny olona zavatra ridicule baraka be ho an'le fanjakana zany ny erreur an'zareo zany zao tsapany hoe diso izy de miverina amin'ny zavatra nataon'ny olona tany aloha daholo zany izy zao olazainy aza fa efa misy ireo vahiny milaza fa tsy hividy izany lavanila izany ao koa fatatsika fa akoatran'ireo tatsazy menimenina amin'izy io hoe tsy manana fahalalana izy mikirakirana vania fa lasa fezin'ny fanjakana le izy de ny vahiny ihany koa zany akoatra zany rehefa mahazo vola sy ireo mpanjifa ny lavanitsika mihitsy no miteny hoe raha ohatra ka tazominareo amin'io monopole io izy zahay tsy hividy anisan'ny fatatsika fa miboycotten'izany ohatra ny tsena amerikana mamelona olona maro sy mampidibola ao an'ny firenena ity sehatra ny lavanila ity ho iatrany Ertina Rasoa miaramanana fa tsy nahafapohan'ireo tanysapamokatra lavanila ny vahaolana nentin'ny filoham-pirenena tany Sambava nandritra ny fandalovan'ny tany an-toerana hoy ireo tanisa tena vahaolana no ilaina mba hametrahan'ny fanjakana tombony ho an'ireo tanisa tsy hamora ny vidin'ny lavanila hoy izy ireo efa docteur après la mort nefa ny fahatongavan'ny mpitondra tany an-toerana hoy ireo tanisa androany tao Sambava Andry Rabesotra mampametra-panontaniana ny andraisana fanapahan-kevitra efatsy amin'ny volana aprily 2024 sehatra voalohany fiveloman'ireo tanisa ao Sambava ny lavanila ka rehefa mikorosofahana dia mijaly izy ireo ho ny tanisa izay nanaovana fanadihadiana androany lasa resaka ambony latabatra fotsiny no miseho hoy ireo tanisa fa tsy vahaolana ho any tanisa mivatana ny valindeo tsy mahafapo-zay tanisa mpamokatra lavanila solution ndesiny docteur après la mort efa tara zay tara zay mbola mila solution zay tegna le solution vraiment solution vahaolo fa mijaly zay mivokatra anay i lavaninga sehatra araiky mampivoatra zay volomany andavanandro raha zio mikorosofahana mahatonga zay mijaly be zao sava na sava tramizay mbola tsy mijaly karaha ty na dia any hoagny tsy hita zay mitady vahaolana ary mangataky le solution tegna normal tsy lele ny fanjakana be regny ambony table fotsiny agny ambony tsy mijery zay ty raha mbo mandeha ty reo mandeha mizaha karaha akory jalon'olo agnatin'ny tany misy lavania misava ty mety ho taitra saigny-ndreo ikarakara zay tokony apetraka aloha ny vidiny tokony akaniny an'ireo vokatra any amin'ny tanisa hoy izy ireo vidy ambany fopika le mipivanga manjary mbola hovoafa ny tansaha ny vahaolana tokony fanjakana zay ny milaza le prix mba haradalagna mba hasoa ny vahoaka fa tsy manohitra am'izao fotoana zao tarefaka be satria sahiragna be ny vahoaka raha ohatran'izao tsy hainy farany tokony vidin'ny lavany masaka mba farafaratsy ny 2,5 millions na 500,000 ariary tokony mbola alafo mbola lavitra noho ny amin'izao mantsy ireo tanisa ireo raha nambaran'izy ireo ilay vidiny zay tsy aminazy raha nandavo tamin'ny 5 millions zay tamin'ny andron'ny fidanana teo aloha izy akeo fa 500,000 tsy sampivanga fomakarakôry volomagna amin'ny raha mbo mila hoe vangaigny ara-dalagna ala amin'ny vidiny mbo fandanja mbo tsy ambany 5 millions tsy misy 420 ora akory ny mamany olona lavanila ao Sava amin'izao fotoan'izao ka manafona ny CNV sy manalalaka ny fanomezana fahazon-dalana an'ireo mpamboly sy mpanondrana lavanila ho nisy olom-bavamboaka ny toliara voalohany sy teny Randriana Solonyaiko nangataka io 420 ora io tamin'ny fanjakana amahany olona lavanila araka izany ny tenany rehefa tsy vita ny fanjakana ny manao an'izany nilaza moa ity olom-bavamboaka ity fa afaka manampy ny fitondrana amin'ny famahana ny olona lavanila ny tenany raha misy ny sakana na tsindry atao amin'ny mpitondra mahakasika izay olona lavanila izay Andry Rabesotra
Mitakiny anokafana ny fanalalahana ny sehatra ny lavanilina ny solombavam-bahoaka ny toliara voalohany sy teny irandriana solony haiko nandritra ny kabary ny nalonandreo vahoaka ny sambava androany. Ny vahola ny lavanily avelao malalaka ny sehatra lavanily andre matofloa. Tsy ilaina olona nianatra izany, tsy ilaina komision zany, tsy ilaina dinihana zany. Sakafo malalaka ny lavanila. Problema ny fanjakana ty. Ina problema anao andre matoflo tsy amahanao anio fa tiana hampina anao. Iza andre matoflo ny atahoranao fa hitsanga zay mitenena ia. Jareto voka reto koa hitsangana. Misy taoko tamin'ny taondasa mbo ao. Volana ambony fa manomboka io ty lavanilina an'izay nareo. Hatao aia koa stock io. Fanontaniana mono napetraka ity solombavam-bahoaka ity raha izao famitehana ny fiainan'ny sava izao no valy ny 420 isan-jato ny fidianan'ny sava ny filohampirenena amin'izao fotoana izao. Efa taona nizaly mantsy ireo vahoaka ny sava hoy ity solombavam-bahoaka ity. Te hitodika manokana fitondram-panjakana. Indrindra ianao filoham-pirenena. Raha ny voka-pifidianana teto asava no atambatra 86% no ny fidianany sava an'io filoham-pirenena io. Zay 86% zay ve ny valiny dia potehina ny fiainan'ny sava, potehina ny fivelomany sava, potehina ny lavanily. Nandritra ny efa tao potika tanteraka ny fivelomana teto sava. Zay ve tompoko no valiny 80% ny fidianany vahoaka ny sava anao andre matoflo. Nangataka ny anomezan'ny fitondram-panjakana 420 ora azy amahana ny olana lavanilina isiteny randrena solony haiko tao sambava androany. Rehefa betsaka ny mpifidy mihalafo ny vidy ny lavanilina tompoko lasy tompoko vavy. Fa raha fa tsy vitanao zay amevo 24 heures sy teny fahefana hiregleko ny lavanilina eto sava tompoko lasy tompoko vavy. Araha tsy vitako zay tsy manao miava tolo sasy aho. Mole toliara sy teny raha tsy vitan'izay. Ome 24 heures iregleko azy lafa ia matahotsy. Fa vitako rava iaby mahazo agremany rehetra. Rava 250. Sen ve rava. Tsy hitako ilana an'io. Avelany mpamboly ro manapaka ny daty hiotazany lavanily. Zay vidi sarotra. Même pas 24 heures adiny ray vita zay. Tao sambava no nanatanterana ny miavatory lava indrindra hoy sy teny randrena solony haiko. Tao amin'ny cercle chinois no nanatanterana izany ary ny enono ny etaetan'ireo vahoaka niarahany tamin'ireo solombavam-bahoaka namany. Vahiny fandarana l'invité du jour anio asabotsy fa 10 ny volana aprily taona 2024 aorin'ny fampalalambavao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Professeur Jao 50 iresaresaka makasika ny fampianarana mahomby momba ny teny anglisy ao anatiny 3 ora na enandro monja. Fa eo ihany koa ny séminaire mahakasika ny suprafizika izay siansa mifototra amin'ny fizika manampy ny olona anankiray ampitombo ny vola miditra ao aminy eo amin'ny fiainany andavanandro hatrany amin'ny afiteny ary iresaka makasika amin'ny séminaire momba ny suprabiologie izay siansa mifototra kosa amin'ny biologie manampy ny olona anankiray tsy arary intsony ary ahazo fahasalamana. Nasananao ary anaraka izany.
Professeur Jovifty indray no vahiny gasikara fentosoa ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour ho arahanao ao aoriany fampahalalam-baovao. Fa ho toizantsika ny vaovao politika hatrany. Tsy ny ministry ny Atitany no nandray ny fanapahan-kevitra amin'ny fanafoanana ny famiriam-bahoaka Kalamanjana fa baiko nandrahana azy hoy Marc Ravalomanana izay nanome fampitandremana ny ministry ny Atitany androany. Misy ihany koa amin'izao ny gouverneur amin'ny faritra atsimo izay manao famoronana birao fandatsaham-bato fantôme sy mamorona fokontany hafa hoy ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Olona ao anatin'ny fitondrana ihany no nanome io vaovao io raha ny kabary nataony filohampirenena teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ny kongresy ny Antokotima ho an'ny faritra Menabe ka ny antsony ny Tima Omailo sy anaramaso akaiky ny fanomanana ny fifidianana sy ny fanaramaso ny lisy-pifidianana. Dahorantsika ny andindiny izay ary. Ijoro fa tsy tamatama manoloana ny fanatanterahana ny fividianana ny Antokotika Madagasikara raha ny nambarany Marc Ravalomanana tao Morondava. Takina ranomariany ametrahana amin'ny petadrindrina ny lisy-pividianana orin'ny fanamarinana sy fitsiriana izay atao. Takeo fa tsy maintsy atao petadrindrina eny amin'ny fokontany ny lista maverika na mandeha takeo tsara fa tsy maintsy atao petadrindrina eny amin'ny fokontany ny lista mifidy ka raha ohatra lay tao Morondava centre teo le misy ansatatra tsy manao dia takeo ty ny lalàna araky ny lalàna mifeny senia loi na lalàna 2015 barra 020 article 39 dia manao hoe ny CENI procède, la CENI procède à l'affichage des listes électorales. La CENI procède à l'affichage des listes électorales. Amin'ity ndray mandeha tsika tsy tamatama intsony na atatahotra intsony fa tena ijoro mihitsy tsika. Mipetraka amin'izao ny birao fandatsaham-bato izay tsy misy akory ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho takina ny amoahana ireo lisitry ny fokontany eto Madagasikara ireo ahitana izay tena isa marina raha nambarany ny filoha nasionaly ny TIM ara-dalàna tsara raha nambarany io fitakina io. Aza diny ihany koa ny manamarina fa misy marina ny birao fandatsaham-bato satria dia misy tokoa ireo birao fandatsaham-bato fantôme na osoko. Tsy misy akory fokontany, tsy misy akory liana fa tonga dia birao fandatsaham-bato misy zava-doza tena loza misy ny tatitra azo fa ny gouverneur any amin'ny faritra atsimo manao ny famoronana any amin'ny gouverneur amin'ny faritra atsimo zany anisan'izany aty aminareo ty no manao io famoronana io le birao fandatsaham-bato fantôme na le fokontany misy mitatra fa misy gouverneur any amin'ny faritra atsimo manao ny famoronana fokontany fictif mitaky ny amoahana ny isa fokontany ofisialy izay amin'ny Antokotima. Olona ao anatin'ny fitondrana ihany no nanomeny vaovao vohiatran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Matoa miteny an'izany gouverneur tsy araky ny lalànany mpandroenany ity nareo tsy ara-dalàna ny zavatra ataonareo mbola tsy ara-dalàna ianareo matoa mahazo an'ity hoe avy eo aminareo ny namokana an'ity namena an'ity sao dia verinareo fa olona tapenam-bava daholo no miaraka aminareo eo losa ka dia misaotra sy makasitraka re fa tsy maintsy arentsika ty fireneny ity ary dia vo mandray andreny ho fahavalonareo reny olona tsotro reny fa any atapiny maly manao foana. Hatramin'ny se fokontany ihany koa aza efa misy ny fampivoriana atao azy ireo hoy Marc Ravalomanana izay nambarany fa ny ministerany Atitany no manao ny fampivoriana. Nampitandrina azy ireo araka izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Misy ihany koa ny fampivoriana ireo se fokontany ka omena mission manokana i Madame Simone matoa amiteny an'izany aminareo eto matoa mampandeha an'izany voaka malagasy izay mieno tsy manaraka tsara zao fivorianay aty amin'ny kongresy Menabe ity tsy matahotra mihitsy milaza azy satria marina. Misy ihany koa ny fampivoriana ireo se fokontany ka omena mission manokana mba hanatanteraka an'izany manera Madagasikara Madame Simone zay dia izay directeur général ny intérieur directeur général de l'intérieur no mampanao izany ary izy mihitsy mitety amin'ny faritra rehetra manera Madagasikara. Matoa reo mpiara-miasa aminareo mandefa tatitra makaty amiko ty président zay samy jolo matoka fotoana
ianao manao tsara io madame Simone io no manao mission rehetra matoa za marika lavaly manana ancien président manana statut koa ary manana teny tokony teneny satria homme d'état miteny anao an'izany ary matoa reo olondreo samy laza tatia zay namanao ihany sy mpiara-miasa aminao reo fokotany reo laza tatia aminay président efa tsy tianao ihany efa dia mahazo tsindry aza manodiny mahazo ny chef district sy ny préfet fa dia nahazo baiko zay le lazaiko hoe isika manenjika lava foana ny sini fa ao amin'ny ministéran'ny intérieur no maniraka olona mihitsy nolazain'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa fa tsy ny ministeran'ny atotany no tena nanome baiko amin'ny fanafoanana ny famirim-bahoaka Ankalamanjana ary hitantsika tsara repoko retany no endandra lay teny nataon'ny ministre Tokely le milaza hoe tsy azo atao ntsony mivorivory faizina ny vory ataoko ahoana ny azo an'ireto voky reto ata amin'ny trano mikatona tsy afaka manao zany zahay olo Tokely mbola ministre fotsy mandalo anao a ary fantatray fantatry azo vaovao fa tsy anao nanoatra le tenitenenao iny fa voatery anao ho lafana anao an'izy iny e tonga tiamiko ny teny milaza hoe président mampitahoany amin'ny président no tanterahana androany tany Morondava moa ny kongresy ny Antokotima ho an'ny faritry Menabe efa nisy ny fianon'ny vahoaka sy ny mpikambana ao anatin'ny antoko nataony Marc Ravalomanana nanomboka ny alakamisy lasa teo fa nitaky ny ampitsara ny mpitandro ny filaminana sy ireo olom-boatendry ny fanakatsakana ny hetsika ataony antoko politika na mpanao politika ivelan'ny fitondrana ny solom-bavambahoaka ny Betiuk sady filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Androany tao Sambava nandritra ny miavatoro tany an-toerana ary ao ny lalàna hoy Jean-Jacques Rabinirina ary nangatahany ny anomezana stady ho azy ireo ihany koa amin'ny fanatanterahana hetsika nambarany fa tokony hajaina ny lalam-pandrenana ary tsy tokony hisy ny fampitahorana izay atao Andra Rabesaotra nareo dia manana obligation hiaro ny vahoaka sy ny fananana nareo mpitandro filaminana ary tsy ololopona zahay reto sanatrian'ny vava za tsy mipositegna edy fa tsy ololopona matoa lany zao lehilahy zao dia 92% na halany anahy député tao Betiuk Atsimo deuxième mandat io tompo mba milatsahanao colonel milatsahanao préfet mba ho hitako hoe difiry vato azonao io sy teny randroana solony aiko deuxième mandat koa izy eo mba anagnanao koa zay monsieur le chef de district o zahay aby reto ivoninahy tsy io koa ny général ny maramila amin'ny grade 5 étoiles général de corps d'armée mbosa nareo na nareo tsy première classe amin'ny politique zahay sakatsakana nareo mangala hondraha ary zao za tsy menasy fa araho ny lalàna satria naheno mody nataonareo tagnaty gymnase ny Tasambava eto satria hisakananareo anay nanao kabary président Rajoelina navelanareo malalaky tamin'ny stady ameo stady koa zahay hamory zay ny lalàna zay kabary politika zany kabary ny filoham-pirenena zany fa za mialokaloka zahay mpitondra na mpitondra anao politika na halana anao mpitondra koa tsy zahay nifidy anao tsy mpitondra ary zao ho anareo olo-mpanjakana manakatsaka menase vaby ry Pierrot ndraiky ry Pitarika eto itsika ty tanàna raiky tsy tokony fampimenazy ary aza adigno fa mety agnatin'ny efitragno ty koa ne président de la république magnaraka ny jambany sy mahita ny marenina ny somandre ary ny sampona no tsy mahatsapa fa tsy hita intsony ny resaka fitsinjara-pahefana na district adino fa maro ireo foto-dravitra savita ho ny minisitry ny asa sy ny fampananana asa androany tany Ambositra nandritra ny fanokanana ny tranobe ny faritra momba ny asa sy ny fampananana asa maro anambarany no mety miteny fa hanao fitsinjara-pahefana io na ny décentralisation saingy nahavita ny fitondrana hoy Richard Jean Bosco Riftina mbola maro ihany koa ny solom-bavambahoaka sy olom-boafidy miaraka amin'ny filoham-pirenena raha ny nomariany tao anatin'ny kabariny tao Ambositra io androany daorantsika ny Antsipriana zay ary
hoe hanao décentralisation fangamba zao ya raha mahita ny jamba no tsy mahita ny marenina no tsy mandre ny sampona no tsy mahatsapa fa tsy hitako soa ny resaka décentralisation sy ny district hoe hadino fa dia maro ny foto-javitra asa vita Andriamatoa ka ho zahay hoe ny asa vita no iboahan'ny arahaba ary ny fataro amin'ny voany ny azo ka zahay dia mahatsapa zaho dia solombavam-bahoaka raha fatako hoe sy mahavoty fitondrany ty sy nasaniditra tanaty gouvernemanta ny tena fa fatako fa mahavoty dia vonanaraka aminao zahay Andriamatoa ary zao manaprofa marobe ny député miaraka aminao ny olom-bofidy miaraka aminao ny mpentanàna miaraka aminao mila olona miasa toy ny filoham-pirenena ihany koa ny firenena hoy ny ministra ny fampianarana Michel Saondra-Malala ary efa nanao ny plan d'émergence ny filoham-pirenena ka amin'ny taona 2024 indray no mifankahita ao Ambositra. Ka zaho fanakana dia matompolo kora mety aminay ianao. Anay samtady nomokapa koa manao toro manerana ny Madagasikara fotsiny. Fagnay dia mila olo miasa tahaka anao re nanao an'iny plan d'émergence iny atsika Andriamatoa reny kotikotina any 2028 hiaraka hidinety koa atsika eto Ambositra. Vonina ny ametraka tantara sy anova ny fomba fitantanana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny tenako hoy siteny Randriana Soloniaiko Androany tao Sambava. Fanajana ny lalam-pandrelana ny fitsinjaram-pahefana ary tena antoky ny fampandrosoana hoy ity solombavam-bahoaka ity. Tsy nisy nanaja io voalaza lalam-pandrelana io mihitsy ny filoham-pirenena Rony Fandimby tao anatin'ny Repoblika fahaefatra hoy siteny Randriana Soloniaiko na dia voasoratra aza ny tokony ametrahana io fitsinjaram-pahefana tena izy io no sady efa nanao fanekena teo anatrehan'ny rafitra iraisan'ny pirenena. Andry Rabesatra. Rony filoham-pirenena zao ny tantana n'ity 4e Repoblika ty. Tsy nisy na ray amin'izy roa mirahalahy nanao décentralisation. Amiko rehefa anao ny anina tamin'io lalam-pandorena io tokony hakatoavy. Rehefa niteny lalam-pandorena hoe décentralisation tanterahanao zay. Tsisy ambony lalam-pandorena. Lainga avokoa isy teny Randriana Soloniaiko ny voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana raha nandritra izao fitondrana izao satria 2,700 monja raha betsaka indrindra ny taux de décaissement amin'ny teti-bolam-panjakana lolan'ina tena anivy ny anteny meram-pirenena io. No io antony io ihany koa hoy siteny Randriana Soloniaiko no tsy nanangana ny tanana mihitsy tamin'ny fandanina ny teti-bolam-panjakana teny Tsimbazaza. Ny budgetsika amin'izao fotoana izao rehefa lanina ao 10 000 milliards d'ariary. Fa ny engagement mipetraka ao 94%. Fa ny paiement 48%. Dikan'izay vandy avao budget teneniny ao. Zahay terena hanangatana fa vandy avao menan'ny Madagasikara rehefa aveo. Fa za sy teny ty jerevinareo miarsivy tsy mbola nanangatanana mihitsy ny ao budget panjakana. Ino ny antony havako? 2% avao no homenatsika Madagasikara ray manontolo ao anatin'ny Tananarivo. 98% président ileriany no hikontrôly azy. Fanarim-bola no ataon'ny mpitondra amin'ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana hoy siteny Randriana Soloniaiko satria moto no ataon'ny mpitondra takalo ny vola tokony omena ny commune anaovana fampandrosoana eny fotony. Ireo expert miaraka amiko reo de mahita fa misy vola gaspillage, vola lanina foana ao eo amin'ny 1000 milliards 350 milliards. Io vola io raha mba zaraina
ananova omena ny mera rehetra zay miisa 1695 de ny commune ray mahazo 800 millions d'ariary. Ino zaka misy? Moto nomena mera, moto taloha moto, toy moto. Hatao ino moto io? Zay va lazay lalam-panorenanao hoe soratina tao hoe ny vola ho an'ny mera de moto 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 moto. Ametraka tantara sy ametraka izay fitsizara-pahefana tena izy izay ny tena ny oy sy tendra ndrena solony haiko rehefa tonga eo amin'ny fitantanana ny firenena. Efa hita ny ohatra tsara tamin'ny repoblika voalohany hoy izy ka afaka mbola tohizina amin'izao. Hita tao anatin'ny teti-bolam-panjakana nanomboka ny taona 2017 hatramin'ny 7 mantsy ny teti-bola ho an'ny faritra sy ny commune hoy sy tendra ndrena solony haiko ka ho averina izany. Fa izaho kosa miaraka amin'ny ekipa miaraka amiko, miaraka amin'reto solombavam-bahoaka herotsika reo tiaka ho azy tsika. Rombo tena makasitraka, tena mahavelo bevata hanoratra tantara isika. Tantara ho soratanay tompolasy tompoko vavy de ny fitantanana tsara tantana, bonne gouvernance. Mba anjamonareo ane sy tendranjena solony haiko, mba anoaro me fahefana fa tsy manaika ho raha tsy mahazo 80 millions d'ariary ny mera rehetra manera Madagasikara farafahakely ny tompolasy tompoko vavy. Isan'ny foto-kevitra ijoroany sy tendra ndrena solony haiko ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin'izao ary atao lahara-pahamehana ny fanatanterahana izany miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka izay manohana azy raha ny nambarany tany Isambava. Fa samy nangataka ny heritsahan'ny siteny randrena solony haiko amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka Mamiaja Charlot sy ny solombavam-bahoaka Perle Zafinandro tao Isambava androany. Fiangaviana anavitra ity tany ity izany ho ny solombavam-bahoaka ny Farady Fay raha tokany anatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy no nitakiany solombavam-bahoaka ny Mananjary io fito-tsahakofitiny io. Tao anatiny miavatory tao Isambava ihany koa no nilazany Edzar izay solombavam-bahoaka ny Voaimary fa tsy mpanavakavaka ny faritra avaratra fa misokatra ary tia mandray olona. Isambava izay nandray ny miavatory faharoa tanterahany sy teny randrena solony haiko sy ireo solombavam-bahoaka namany androany ho an'ny faritra Isava. Iandry Rabesaotra hatrany. Rasy tamin'ny malagasy io nanokafany solombavam-bahoaka ny Voaimary ny lahateniny ary nanambarany fa iray ihany ny malagasy ary tsy manavakavaka olona ny faritra avaratry ny nosy ho ny solombavam-bahoaka Edzar. Sisy firenena mitondra ny fihavanana zegny raha tsy ny firenena malagasy ary agnisany ny mampiavaka zahay agnatin'ny faritany Nantsiranana tsy magnavakavak'olo. Bravo! Olo ny fahendregna, olo tia fihavagna. Angamba raha misy donc ny olo magnavakavaka tsy teratany ato agnatin'ny faritany. Amia! Ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy io ny vahaolana ho an'ny firenena malagasy ho ny solombavam-bahoaka ny Mananjary androany tao anatin'ny miavatory izay notanterahana tao Isambava io. Tao anatin'ny lahateny no nanamafisany ny fiantsona ny siteny randrena solony haiko irotsakofidina filoham-pirenena no ity solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany ity izay ao anatiny mitondra ny fametrahana ny décentralisation io. Azafady président, mbola tohizako fangatahako tamanakara igny mila sa président ny république koa anao azafady. Misaotra président, raha izahay namany dia sy ny sasatra ny nandresy lahatra azy irosaka filohan'ny république ny Madagasikara. Inona moa ny antony? Nansoy ny André mandeha haja hoe bakao iha tamin'ny 20 Novambra 2024 miangavy anao
hiroso satria sisy avita zany zavatra eritreretisika zany. Inona zay? Ny fisinjaram-pahefana tena izy. Io ihany vahaolana tokana hoentina mampandroso ny Madagasikara manontolo. Atokisan'ny rehetra sy teny Randriana Soniaiko ihany koa ny solombavam-bahoaka ny Faradofay Perla Zafinandro izay nampirisika ny vahoaka ho an'ny Irtsany sy teny Randriana Soniaiko fidina. Mizaly vesika nam'izao chasy mizaly. Mafimafy! Zaka onareo mafimafy mizaly ve nareo chasy mizaly? Leo ve nareo chasy leo? Atukisha sika ve chasy atukisha sika I presidencité. No atukisha sika nizy da andao sika hifanometagna hiangavy anazy. Izy raiky avao koa sy avita raha. Fa isika naby zao no isika miaraka aminazy. Hahavita raha izy. Andao sika hifanometagna hiangavy anazy no hotraka mbo somary misalasala izy. Hagnavy sa ny titany tiky. Miangavy zahay president ka misalasala sasy rambeso gn'andreky andao sika hagnavy sa ny Madagasikara. Solombavam-bahoaka efatra amin'ireo valo nanotrona ny siteny Randriana Soniaiko androany no nandray fitenenana tamin'ny miavatory no tanterahana taosa. Fanangataka ny Irosany Andrazoelina ho fidiana ho filohampirenena ny filohan'ny anteny miram-pirenena Kristina Razanamasoa androany tao Ambositra napita hafatra tamin'ireo solombavam-bahoaka namana amin'ny faharetana mba anambady andrina fa tsy anambady ny kotikely ihany koa ity filohan'ny anteny miram-pirenena ity tsy hivilivily any ankafy izy ireo façon fanena amin'ny kotikely ranonambarany ary nilazany fa tokony anao toy ny zanakadala ka miverina andakazerina satria ny filohampirenena Andrazoelina no mora amidy no sady tanora no bogosy ihany koa hoy Kristina Razanamasoa tao anatin'ny kabary izay nataony tany Ambositra androany. Tao rahantsika ny andindininy izay. Leo ny vahoakanao andry matoa filoha magmeteny anao ary mangataka anao ho amin'ny hoavy io aza memoanay anao famorotsaha ary matoa anay tegiririo amin'ny kaponaya fa anao anagatozahy anay adetetiko hatramin'izay. Ela no niandrasana ny filoham-pirenena tao amin'ny faritra Moronmany ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Tonga ilay nandrasana anay de maharitra fa izay maharitra ny vadina anay de vadina mena fa izay tsy maharitra ny vady mikotely anay tsy mba te vadina kotely fa misy kotely mandehandeha agny atsika depute namana ampitany miavatra isika hanavadina mena nisaotra ireo solombavam-bahoaka tonga tao Ambositra moa ny filohan'ny anteny miram-pirenena ary nanome hafatra ho azy ireo ihany koa. Itoka aminareo depute namako sa nisy raha ohatran'ity tato Moronmania ny firaisakina nareo ny famotrona nareo notromona andry matoa filoha satria mamisitratsika loatra izy io. Sady manana tanora manana bobosy anay de tahiririo ay akoakoa marina so ifanena mikotokely aza manao zanaka orosy maimay agny mikotokely fa manao vantanka ny zanaka dala moa ibody ao ambava sely io babatsika io atsika io tsaniana amin'io ary io no moraminy
nijoro avokoa ireo solombavam-bahoaka ireo tao ambositra ny tolakandro teo vao nitsangana nandray fitenenana nanao ny lahateny ny filohan'ny anteny miram-pirenena Christine Razanamahasoa. Tsy misy vahoakandreo solombavam-bahoaka miisa 150 anatin'ny anteny miram-pirenena no tsy mijaly amin'izao ny solombavam-bahoaka ny Faradofay Perla Bien-Aimée Zafinandro tamin'ny miavatory tao Sambava Androany. Fanontaniana no napetraka ity solombavam-bahoaka ity ny amin'izay tena ambara fanamadika ary nambarany fa tombotsoa iray no namadiana ny tombotsoan'ny vahoaka ny fidy. Ny fona tamin'ireo vahoaka moa ity solombavam-bahoaka ity ary nilaza Androany fa voafitaka. Andry Rabesaotra. Iza zany gny mivadika iza fanontaniako zay raha zay am'izay mbo misalasala am'izay mbo votro am'izay mbo manao sary sy mahita handrareo misalasala malay hagnova io antanionareo soa indrindra moa amin'ny namako solombavam-bahoaka aby io fa zahay solombavam-bahoaky manday ny hetahetany vahoaky sy haiko hoe iza aminay solombavam-bahoaky raiky amby 50 am'izao fotoany zao isanganako eto amitsika mifampiresaky zao tsy misy vahoaky indreo sambasy tsy misy mizaly aby fa misy ny mahavany misanga misy ny tsy mahavany fa agny ny fa pepepotra miforosy fe izy njakako samy manany calcul sikanaby sika eo mbo matoritory mifohaza ka fitahy ny vahoaky ny fily anareo ka indesy andavaky ny tombosoanao raiky ka atakalo ny tombosoan'ny vahoaky nametraky fatokisana aminao mifohaza sika tokony hifoha sy misy condition fa anga amin'ny herdeo dra nahavadina maliky ha izaho mahita ny raha sy mety magnondevo ny vahoaky eran'ny Madagasikara io zany izaho gnahy mamadiky sagny nanome fampanantenana sika natokisa sika sy nahavita gn'asany mampiditsagnity ansika agnatin'ny fahatragna am'izao iza gny namadiky iza gny namadiky ka mataosy anareo mizaka fa zakanareo iza gny namadiky zay ndre hizakan'izao sy raha tahorasika ko aisika tsy hoveriveresin'olo no izaho tamin'ny plasin'ny président fa izaho sy amin'ny plasiny izaho etaho aza fa misalasala oh jesosy o zaho voafitaky zahay voafitaky ny vahoaky ino ty za da fa te handadidady amin'ny vahoaka aminanga azafady zalafa voasika fa te hifona azafady zalafa voasika voafitaky sika. Isan'ireo fitondram-panjakana navita be ny fitondrana amin'izao raha nolazain'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany tany Ambositra. Nieky ny Andry Rajoelina fa nisy ny tsy tonga lafatra saingy nomariany fahaizana ny anatanterahana ny fanomezana ny fototra-avitrasa ho an'ny vahoaka. Tao Ambositra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany nanokana ny fonja tao an-toerana ny birao ny faritra ho an'ny ministeran'ny asa ny fanokanana ny sekoly fanabeazana fototra izay sady nanomezana fifanarahana arakasa ho an'ireo mpampianatra anondraisina ho mpiasam-panjakana sy ny fanokanana ny toeram-piatsona ny fiara tao an-toerana. Ndao raha antsika ny antsiprian zay vaovao izay. Nieky ny fisiany tsy fahatombanana ny filoham-pirenena tamin'ny fanatanterahana ny asa teto Madagasikara ary nilazany fa mbola misy ny ezaka izay atao. Ankehitrika nefa fa tsy misy olombelona lafatra. Tsy misy olona afaka milaza hoe zay kosa ny tena hoe dadany. Tsy zay. Fa maha-olombelona atsika mieky tsika misy ny zavatra mbola tsy vita. Misy ny zavatra tokony harenina, misy ny zavatra tokony ho atao. Maiky am'izany tsika mbola betsaka ny ady tokony iraisatsika. Zay ny zavatra tokony ho atao. Misy milaza moa atsy hoe manino izy teo. Atintsika amin'Andriamanitra ny zavatra tsika manam-pinoana. Ary ny finoana ananatsika tsy ananany asa. Zay ny mampiavaka atsika amin'ny tenanareo amin'izay. Tahin'Andriamanitra tsika, arovan'Andriamanitra, ary ampian'Andriamanitra, ary rehefa ny tompo miaraka amintsika tsy misy arisatsika.
ity fitondram-panjakana ity nefa no nahavita asa be indrindra teto Madagasikara raha ny nambarany tao Ambositra Androany nandritra ny fanokanana foto-drafitr'asa tao an-toerana. Raha fitondrana mpanjakana mifandimby dia andao ataony lista fa mahasamilaza koa tsika fa zao fitondram-panjakana zao nanao asa be indrindra teto Madagasikara. Raha eto amin'ity toerana ity fotsiny ano mijoro dia mijerevy ianao amin'ny ankavanana, mijerevy ianao amin'ny ankavia, mijerevy ianao ry alavitra ria foto-drafitr'asa zany, foto-drafitr'asa zany, foto-drafitr'asa zany nomena ny vahoaka manakaiky ny vahoaka. Notokanana tao Ambositra Androany ny fonja ao an-toerana. Ny fonja teo aloha izay naorina tao atapy-tanàna akaiky ny tsena sy ny fiarahamonina ka niteraka fitaintainana ho an'ny mponina tao an-toerana. Notokanana tao Ambositra ihany koa ny braompatry ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy amin'ny faritra Amoron'Mania izay sady inovatsiana fitaovana. Amoron'Mania tamin'ny taona 2004 no nitsangana ny fitalevam-baparitra saingy tao amin'ny faritra no miasa ny mpiasa. Taorian'izay nitokanana ny fitalevam-baparitra ny polisy-pirenena tao Ambositra. Mbola misy ny fitalevam-baparitra 12 mbola hotokanana ary misy komisaria misa 4 ihany koa ao anatin'ny hotokanana ho ny ministra ny polisy. Teo ihany koa ny fanokanana ny EPP alakamisy Ambositra ary ny nanomezana fifanarahana arak'asa ireo mpampianatra ho mpiasa-panjakana fa tsy hijanona ho mpampianatra FRAM. Taorian'izay no nanokanana ny toeram-piantsonana natao an'ny fiara-pitatitra tao Ambositra io. Ny tolakandro teo ihany koa moa no nitokanana ny kianja manara-penitra tao Ambositra izay tafiditra ao anatin'ny fisidiam-paritra nataony filoham-pirenena tany an-toerana. Fa fotoana tokony fanomezan-tanana amin'ny fampandrosoana Madagasikara izao ho ny Front National ny antoko hiaraka isika sady mahasivon'ny Madagasikara miasa ny Maurice Camille Vital ny antso ny vahoaka malagasy ny Pony Toliara ny lehibe ny antoko tonga saina sy fanometanana amin'izay fampandrosoana izay nanatanteraka asa sosialy ho fanadiovana ny tanàna sy ny fambolea-kazo moa ny antoko hiaraka isika. Todzarabefaritra. Fotoana fifanomezan-tanana fa tsy hitsinjovana ny tena manokana izao hoy Camille Vital tao Toliara. Ny antso fifanomezan-tanana amin'ny fampandrosoana ihany koa ity filohany antoko hiaraka isika ity. Fa manao ratsy moro maro ny contrainte misy ao ka aleo tsika mifagnometana fa tsy mifagnometsina mba hagnasoany Madagasikara ary indrindra manao hoe ia ny terakiteto ia ny be ia qui devait to zao mbo tsy deventoany mboary le fotoa mbo bonheur loatra zao ileverako mbo maro ny raha tonga miaraka zay zany ny eritreritiko zay ny fangatahako ary manentana antsika Toliara mba tonga say tanatoy antsika ina ataoko kabary teo hoe ty raha maloto tsy soa. Nanatanteraka fizarana sakafo ho an'ny vahoaka ho Toliara noho ny fandalovan'ny rivo-doza Batsiray ny antoko hiaraka isika hiatrika ny kongresa ihany koa ny antoko amin'ny herinandro ho avy io raha ny vaovao hatrany. Fa ifantoka bebe kokoa amin'ny fandraisana fahefana amin'izay ny antoko otrikafo manomboka izao raha nambarany sekretera generaly ny antoko omaly no fadiny antoko mantsy ny fahatongavany eo amin'ny fahefana avy amin'ny alalan'ny fitadiavan'ny seza fotsiny na tsy na fotsiny ihany nandritra izay 4 taona nijoroan'ny antoko izay raha ny nambarany Eliara be vahiny hatrany. Ny fiomanana no tena zava-dehibe mialohan'ny andraisana fahefana ho ny sekretera generaly ny antoko otrikafo izay nampafantatra ireo birao vaovao mandrafitra ny antoko hitantana mandritra ny 5 taona ihany koa. Naosirana efison sy tokony enina randrian Jatofo. 4 taona ny Chine zao ny antoko rehefa tonga ny volana Novambra. Zany hoe dikan'izay ohatra ny mahagaga ny hafa izy 4 taona nanao inona fotsiny na lehibe any fokotany ray ara tsy azo akory. Izy hoe io niankina amin'ny safidy ilay izy fa ny indray zany dia fadinay sahala amin'ny zavatra misy sahala amin'izay hoe isika ny teto ny ankamaroany zany dia ny hoe rehefa hitantana fireneny zany dia ny sasany tonga eo par accident fotsiny dia lasa manahirana ilay izy fa lasa sorontsika rehetrarehetra ny hafa indray irotsako fidina vao manangana ny antokony tsy dirako lalina fa ozy hoe ny nay aloha alohanay miomana dia rehefa avy eo miezaka amin'izay lay fakana ny fahefan'izay ka ozy hoe lay fotoana hitantanana iny antoko amin'izao fotoana izao no amin'izay 5 taona manarak'izay
dia asahako miresaka azy hoe iroso bebe kokoa sy fantoka bebe kokoa makany amin'izay a fandraisana fahefan'izay ny antoko satria heverina hoe fa fotoanany zao a mila fanotsina ny zavatra misy eto amintsika dia izay ny ijoroan'ny antoko zany. Ny alakamisy 13 sy omaly zoma 14 aprily lasa teo no fotoana nentin'ny antoko otrikafo na maranana ny zaikabe na ny feonambe ny ireo antoko manerana ny Madagasikara izay nitetezan'izy ireo ny renivohim-paritany enina raha ny fampafatarana nataon'ny sekretera jeneraly ny antoko otrikafo Eliara Bevahiny. Nampafatarina omaly zoma ireo birao vaovao andrafitra ity antoko politika otrikafo ity taoriny ny fivoriana ny fanesy nataon'izy ireo nandritra ny 2 andro. Miisa 8 ireo mandrafitra ny birao ny antoko otrikafo io ary tantana mandritra ny 5 taona manaraka. Ho an'ny vaovao toe-karena sy ny tontolo iainana kosa indray apetraka eny anivon'ny fahadiseranana ny fanaraha-maso sy ny fitiliana an'ireo entana izay mety hitarika ho an'ny fanambanana sosony ozona amin'ny fampiasana ireo fitaovana ahitana ny HCFC raha ny fiara-miasa napetraka ny fahadiseranana sy ny ministera ny tontolo iainana. Ireo vata fampangatsiahana sy ny fitazonana hafanana amin'ny fiara sy ny trano no tena mampiasa io akora io amin'izany. Hiatra ihany koa ny sazo ho an'ny tsy fanarahana io fepetra io ka hisoroana ny fidiran'io akora io eto an-toerana piasan'ny fahadiseranana miisa 220 sy piasan'ny ministera ny tontolo iainana miisa 4 no niatrika fiofanana nandritra ny 4 andro ahafahan'izy ireo mitily ny akora ao anatin'ny entana izay miditra eto an-toerana. Nomena Ravavoarivony sy Anja Rakotinoraina. Misy ny lalàna mifeny entana miditra eny amin'ny fahadiseranana mba tsy hampidoza sy hanimba ny tontolo iainana ho an'ireo entana miditra eto Madagasikara raha nambarany ny talen'ny fampiofanana eo anivon'ny fahadiseranana. Voarara sy enjehny lalàna ihany koa ny fampidirana ireny entana tsy manaraka ny fenitra ireny. Na ny lalàna na ny hoe fehezan-dalàna mifehy azy ny fahadiseranana dia izay entana miditra na mivoaka ka tsy manaraka n'izay fehezan-dalàna izay dia misy ny fandikan-dalàna dia aminay fahadiseranana dia infraction douanière amin'ny filaza azy dia raha misy entana zany ka tsy manaraka ny atao hoe fepetra na norma apetraka dia izay ilay atao hoe marchandise prohibé na entana voarara dia misy tokoa ny fepetra raisina dia ny fanenjehana na ny poursuite judiciaire. Isy ny fitiliana ireo entana eny amin'ny fahadiseranana ka isan'ny akora tiliana ao anatin'izany ny hydrochlorofluorocarbure izay hita amin'ireo fitaovana misy hafanana raha ny vaovao azo hatrany. Any anatin'ilay akora izay tiliana zany io le HCFC na hydrochlorofluorocarbone na carbure. Io akora io na io entona io dia hita anatin'ny mety miditra avy any ivelany zany amin'ny alalan'ny mahaentona azy amin'ireny le bomborina sy sisa reny fa mety hita ihany koa izy anatin'ny fitaovana izay mampiasa azy toy ny vata fampangatsiahana ohatra ny climatiseur eny amin'ny trano reny amin'ny hôtely sy sisa na ny climatiseur ny tômôbila dia sy ny karazana fitazomana hafanana rehetra regny zany dia ahitana an'io mampiasa an'io akora io zany. Andalo fisavana sy fizahana avokoa eny anivon'ny fahadiseranana ny fampidirana ireo entana ireo raha ny fanazavana avy amin'ny fahadiseranana. Tena voalaza dia ileo appareil na article izay mety hitondra entona manimba ny couche d'ozone izay mety hanenan'ny fiarovana eny amin'ny habakabaka ka hiatraika ety amin'ny ny hoditritsika avy hatrany ny herin'ny masoandro ka ireo entona mety mampididoza ireo zany dia ireo no jerena rehefa misy entana miditra ka mety hitondra n'izay entona mety andratra antsika izay na hanimba ny tontolo iainana. Efa misy ny fetra hifanarahana amin'ireo mpanafatra entana ka voasakana avy hatrany ny fidiran'ireo entana tsy mifanaraka amin'ny fenitra takin'io. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ihany koa ny fiarovana ny sosona ozona izay iaraha-miasa amin'ny sampadrara voakasiky ny fifanarahana. Ao anatin'ny dingana faharoa amin'ny drafidrasam-pirenena iarovana amin'ny sosona ozona io ihany koa i Madagasikara amin'izao. Tao anatin'izay no nampiofanana ny piasan'ny fahadiseranana miisa 220 sy piasan'ny ministera ny tontolo iainana miisa 4 nandritra ny 4 andro ahafahan'izy ireo mitily ny akora ao anatin'ny entana miditra eto Madagasikara.
ho an'ny vaovaony zavakanto kosa indray tsy manantena zavatra be ny artista amin'izao fanendrena ny taleny ao amin'da vaovao izao hoy Samuel Androany nambarany fa ny fitakiana ny volana ny mpanakanto izay tsy azo nandritra ny herintaona sy tapany no azo atao amin'izao nanendrena ny taleny ao amin'da izao zava-dehibe nefa io fanendrena ny taleny ao amin'da io ihany hoy ihany Samuel ary nona fa ho tsara ny fifandraisana satria tao anatin'ny anarana izay natolotra ireo mpikambana ao anatin'ny filankevim-pitantanana ary mafantatra tsara ny asa eo anivon'ny tirafitra ity io tale vaovao ny ao amin'da io taorian'ny fanendreny filankevitra minisitra ny tale jeneral ny ao amin'da nandritra ny filankevitra minisitra ny alarbi lasa teo naosirana efson sy nambinina ravelo arsan ny famahana ny ola ny fandoavana ny volan'ny zon'ny mpamorona no adidi lehibe maika indrindra miandry ny tale vaovao ny omda ankoatra ny ady atao amin'ny fahaleovan-tena ny omda izay mbola andrasana ny toyny hoy Samuel ny zavatra tena imasoanay zany dia hoe raha hipetraka zany le omda vaovao dia hiverina hifanakalo hevitra mihitsy ny mpisehatra rehetra hoe inona zany ny atao vaindohan-draharaha sy ny tanjona manaraka fa raha amin'izao fotoana izao tena tsy manantena ninona mihitsy zay fa fitakim-bola zany ny ataonay zany zao satria efa afaka mitaka zany zay fotsiny fa ny tena zavatra mbola hifikiranay sy fatoanay dia ny fanalana ny omda eo ambanin'ny zugany ministeran'ny kolotsaina zany hoe lefa nisy an'le tolo-dalàna nataonay iny dia iny hatrany ny tohizanay hiakatra ny amin'ny senandray iny amin'ny volana Mey indray zany toy an'io tantara io vola amina miliara no mila vahany ity tale vaovao ny omda ity hoy ihany Samuel le izy aloha zany mety hoe tsy ny rehetra akory no hoe mandray vola ao amin'ny omda fa raha mpikambana ao amin'ny omda 7,000 ankohonana zany no metehitra amin'io fa tsy haiko hoe firy isan-jaton'izay no misitraka zo satria betsaka koa ny hoe mpikambana fotsiny fa le sanganasa tsy mihodina sy tsy miasa donc tsy mandray izy zany fa maro be nefa raha hoe zoan'ny artista mandritra ny herintaona sy tapany zany miliara zany nitoboko tao anatin'ireo anaran'olona misy telo natolotra ny filoham-pirenena ny tale vaovao vao nodendreny hitantana ny omda na ny ofisy misana ny zon'ny mpamorona hoy Samuel Androany efa zava-dehibe hoy izy ny fisiny fa na izany aza tsy manantena fiovana be ny artista rehefa voatendry aloha dia zava-dehibe zay tao anatin'le anarana natolotra ile izy donc tsy afaka se plaindre raha zay minja olona afaka miresaka aminay izy ary efa teo foana ihany koa izy donc mino fa tsy tratra ny lavage de cerveau izy fa afaka mijoro tsara amin'ny tokony hisy azy voatendry ho taleny omda vaovao tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omalmo Irarivo Jonina Joelnirina nomena soa lehibe ny sampandra misana ny fanangonam-bola teo anivony ity rafitra ity ihany moa izy izao voatendry ho taleny omda izao. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi.
fa loka maro no zarainy ampitomboiny vitanao fa mety azahoana alitra amin'ny fiarakodia fiarakodia sotra ny fomba fandraisana anjara manangona étiquette triangle à la vache qui rit ena misy sary personnage Disney samihafa apetao amin'ny taratasy fotsy misy anarana ny adresse ny CIN ary numéro téléphone nanao ataova anaty valopy arantero mivantana any amin'ny somadis sary lalàna na alefaso amin'ny boîte postale 590 ny fisariana dia atao amin'ny alarbi fito jona amin'ny roa ora ao amin'ny somadis sara lalàna la vache qui rit parce que c'est bon de rire. Dia izay ny fiotoko lasy toko vavy no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity an'ity ankasitrahako feno ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mirary farany mianatro mahafinaritra fa sika rehetra ary toko lasy toko vavy. Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika toy ihany koa Ari tonga nentana vaovao atao amin'ny Matezatolna koa manasanao izay itsika ny poindevanty amin'ny Matezatol.